Alléluia. Miarabantsika rehetra indray tytakarivitia mitratry ny taona 2024. Tafiditra soa ianao ao anatin'ity mpanangana mpamitronana ity. Taona manokana izay isehoan'Andriamanitra eo amin'ile dinga mpamitronana mifanatrika eo amin'ny fiainanao. Mino sy matoky ihany koa fa ny fataterahany zavatra rehetra ilaina dia azontsika isitrahana amin'ny fomba sokatra ao an'Andriamanitra mandritra nyity taona ity. Ataontsika tiatarina mavy eo ampanjaka ny mpanjaka sy tompotompo Jesosy avy any Nazarety ilay tahiry antsika nandritra ny taona 2024 iny ka napiditra antsika tamin'ity taona 2024 ity. Dia tsaka antsika indray mieritreritra sy misaina hoe tompo, misy zavatra niriky tamin'ny taona lasa fa mbola tsy mitranga mihitsy. Misy zavatra be dia be tena nantenaika fa hitranga nefa mbola tsy tanteraka teo amin'ny fiainako. Tete zavatra anankiray aminao androany mba hampitranga anao. Fantarina tantaran'i Joba. Olo-marina izy fa rehefa nizaha toetra azy Andriamanitra dia very ny zavatra rehetra izy fa zavatra raha ihany tsy maintsy nazonony sy tsy azo ny Satana kitihana teo amin'ny fiainany dia tsy in'izany fa miaidy. Ozy Andriamanitra tamin'ny Satana zavatra rehetra momba ny Joba ozy izy azo no tendrena daholo fa zavatra ray tsy azo no kitihana mihitsy tandreny miaidy. Dia ozy izy Solomon nampanjaka ao amin'ny mpitoroteny ozy izy hoe raha isan'ny ianao ozy izy dia mbola misy antenaina. Azonao ve ny zavatra nitranga teo amin'ny fiafarany fiainan'i Joba tsara lavitra no fanombohany. Izay zavatra very teo amin'ny fiainany no neran'Andriamanitra voroeny satria velon'aina izy fa tsy ringana niaraka tamin'izay zavatra rehetra very teo amin'ny fiainatra. Miarabanao amin'ity 2024 ity fa raha mbola velon'aina ianao tsy zavatra very tany amin'ny lasa ka tsy vitan'Andriamanitra manombotra azy avoroeny. Tsy fahareheterina sy fahafonakavanaka. Alleluia. Io ianao mbola velon'aina soma tsara jero tsara masony akaikinao. Io ianao velon'aina soma tsara. Mety mihevitra ianao hoe reraka hoe fa izy ny teny aminao fa vita ny mombanao hoe zao Andriamanitra vao manomboka hoe tsisy fahatarana zany amanty. Mahita amin'ity 2024 ity fa raha anaraka tsaritsika mitardalina amin'ny antsiprieny amin'izay hitongan'Andriamanitra ilay Andriamanitra ny surprise tsara nanombotra voroeny izay very teo amin'ny tantaram-piainan'i Joba satria nanapahatakarana izy misy farany izay ozy izy tsy ho diso ny Andriamanitra fa hikendry ny farany izy. Very mampanafra ozy izy Joba ary any izy hitsangana eo amin'ny vovoka nefa raha ny tantaram-piainan'i Joba tsara lavitra no ny fanombohany. Mety marina izy tany aloha fa tsara mety no ny fahamarinany vokatra ny ainany tahoriny fijoroany sy ny fahatakarany fa afaka mangy azy sy hanavitra azy ny Andriamanitra. Amin'ity taona 2024 ity mahita n'Andriamanitra hijoro eo amin'ny vovoka ihany ianao amin'ny endriky ny fahafenony ary amaly ianao amin'ny vokatra avoroy miota lavitra moa izay tena ianao. Raha ianao izay olo izay tikanao ionakoraka. Alleluia. Mafantatrao ve onerin'Andriamanitra ny fahasalaman'i Joba? Fantatrao koa nataony avoroeny iray ny taranany. Alleluia. Izay zavatra very tany amin'ny lasa verina sa tsy miverina? Verina. Andriamanitra ny restauration izy. 2024 isy famerenana amin'ny lolonao anao. Miota lavitra no lasa rehetra no ataony Andriamanitra tilaka ty eo amin'ny fiainanao. Mahita ny Jesosy avy any Nazareta anova zavatra amin'izay. Niakavy ianao mba taitaitsy miaraka amin'Andriamanitra. Isaky ny teny izy dia ataovy latsapaka eo am-ponao fa izay zavatra nitenenin'Andriamanitra dia natao hitranga eo amin'ny fiainanao. Firenao mino fa zavatra nitenenin'Andriamanitra teo amin'ny fiainana dia natao hitranga eo amin'ny fiainana daholo. Aza hidiny ireny tanandrena mitiava mafy eo antoto. Alleluia. Dia tenenina eo akaikinao hoe tratra sory taona 2024 ianao hoe efa lasa zay hoe filana 19 tonga ny fotoana zahoanao 20/20 hoe dia afa mafy eo an'Andriamanitra azo toerana toko. Alleluia. Alleluia. Tsy laza afatra lavabe fa tena mitina ny zavatra rehetra dia hiditra ny amin'ny message prophétique no anerivo. Zavatra anisan'ny anankiray goavany indrindra eo amin'ny fiainana dia fananantsika fahatsapana hoe misy Andriamanitra manotry antsika. Tadio tsara fa nisy tantaran'olona anankiroa atao anaty Baiboly ray atao hoe Abinadaba dia ny ray atao hoe
Obed-Edoma. Otrany liandalo zany zany hoe Badota otrzany Abinadab Obed-Edoma. Alléluia. Zavatra mitsaina teo tantara-piainan'ny olona anankiroa reo dia samy nahita ny nandray fiarany fanekeny Jehovah daholo reo olony reo. Ny anankiray tao aminy fiarany fanekeny Jehovah fa tsisy nilaza ao anatin'ny soratra masina hoe voata izy. Samuela voalohany Alléluia. Samuela voalohany toko 7 ny andimy voalohany ka hatramin'ny andimy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga teo mponina tao Kiriata Jearima ka nitondra ny fiaran'i Jehovah niakatra dia nitondra azy ohatran'ny Abinadaba teo ankavoana ary nanamasina any Eliezera zanany mba hitandra ny fiaran'i Jehovah izy. Andimy faharoa ary hatramin'izany andro zany dia mitoetra ela tany Kiriata Jearima ny fiaran'i Jehovah dia 20 taona ary tanak'Israely rehetra nalahelo an'i Jehovah. Anavakitsika tantara ray manontolo dia tsisy fijona vavolombelona mihitsy hoe nitahina Abinadaba nefa nitoetra taminy nandritry ny 20 taona tao an-tranony tao amin'ny toerana misy azy ny fiarany fanekeny Jehovah. Samuela faharoa toko 9 ny andimy fahafolo ka hatramin'ny andimy faraika ambin'ny folo zao ny voasoratra. Ary Davida dia tsy nety namindra ny fiaran'i Jehovah ao an-tanan'i Davida fa navily no any amin'ny tranony Obed-Edoma Gatita ary mipetraka telo volona tao an-tranony Obed-Edoma Gatita ny fiaran'i Jehovah ka dia nitahiny Jehovah Obed-Edoma sy ny ankonany rehetra. Zany hoe ny andro nahitany Davida ny fiaran'ny fanekena dia zao mandringana raha vokitiana. Zany hoe misy fataterahana ny toerana misy ny fahafenon'ny fahamasinany dia mamono le fiaran'ny fanekena. Tena tahotra be misy Davida tsy fantany hoe misy fitahiana koa ambadika izy fa tsy hoe fandrikanana foana. Dia zao niteny tamin'ny Obed-Edoma izy hoe alefa ao any aminao ny fiaran'ny fanekeny Jehovah dia nakatoa Obed-Edoma. Rehefa nakatoa Obed-Edoma zay zavatra tsy misy vokany fa présence fotsiny na fanatrehana fotsiny teo amin'ny fiainan'ny Abinadaba nandritry ny 20 taona fa tsisy vokany. Lasa fanotronana tao amin'ny Obed-Edoma satria nietsika Andriamanitra. Ny atao hoe fanotronana dia Andriamanitra mietsika manampy ny olona. Nietsika Andriamanitra mitaha any Obed-Edoma. Rehefa hita amin'ny Davida hoe voataha amin'izay Obed-Edoma dia izy hoe omeo aty. Zay vao nafina tao an-tananan'i Davida ny fiaran'ny fanekena. Hitantsika ny tantara fa tena nandeha fatratra ny fary sy ny ravoravo Davida tamin'ny nampiakarana ny fiara tao aminy ao an-tanànan'i Davida. Amin'ity volany amin'ity taona ity hitako Andriamanitra fa tena sy eo dingana ara-panotronana hiasa ny fomba fanatsiakana. Zany hoe hoafanganan'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny fidirany an-tsehatra amaliny anao raha nananao mpifatakana anankiray ity. Miasa bidy ny fanatrehany eo amin'ny fiainanao. Eny hoe nisy fotoana Jakoba lasa izy efa tonga tao Betela dia niontam-bato izy dia natory dia mino fa tsy mivavaka akory izy eny natory fa reraka. Dia rehefa natory izy dia nisokafan'Andriamanitra ny maso ny ara-panahy nahita tohatra misy anjely miaka-midiny eo amin'ny toerana misy azy. Dia zao no teneniny ay ve eto amin'ity toeranyity tokoa Andriamanitra fa zany tsy mahalala. Nanomboka teo Jakoba nalainy le vato montanany dia nataony tsangam-bato fanekena teo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe tsy hoe tsy ny raharainy zay fisehoan'Andriamanitra zay fa nomelanja. Nanomboka tamin'iny fotoana nananany Jakoba fahatsapana lanja ny fisiny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany iny no nanomboka sy netomboka ny fitahian'Andriamanitra azy. Eno tsara tsy voatery ho fantatreo hoe eo Andriamanitra no tsy hitan'ny masonao azy fa ny fotoana nomezanao lanjy no mahay eo azy
dia nomboka ifakahitinareo amany. Satria omenao laza izy na tsy taramasonao azy dia nomboka anotrona anao amin'izay izy. Ny fihavan'ny Jakoba nanomboka hatreo mandrapody ny tany amin'Andriamanitra dia nahita exploit sur exploit foana izy, fipoahana ny amin'ny fipoahana foana satria nanotrona azy Andriamanitra. Amin'ny taona ty zavatra anankiray ny angatan'Andriamanitra aminao, aza vela anao tsinotsinona ny fisiny ao amin'ny fiainanao ianao na tsy taramasonao azy izy. Aza vela re amin'ny taona ty isy ndray andro ohatry ny heveranao etsy eo zany izy dia afaka anao izay tianao atao ianao. Avelao ny fotoana rehetra na sekonda sy ny mitra rehetra amin'ny taona ty anokafanao ny masom-panahinao sy aralanao fa manakaiky anao izy, eo aminao izy ary mahita anao izy. Nao tsy kitria tanina mavy eo antompo. Alleluia, alleluia. Zavatra tsapako ihany koa dia zao, misy dingana tian'Andriamanitra hitonanatsika amin'ity taona ity, ary izay dingan'izay dingana hoentin'ny fahatsarana ara-pifandraisana misy eo amintsika sy izy Andriamanitra. Inona moa tiako hozarena amin'izany? Tsotra le izy, ny asa mibidy ny communion anao amin'Andriamanitra, ny fiombonanao aminy. Raha jerisika ny tenin'Andriamanitra dia manambara mazava amintsika ny fanambaran'ny Baiboly mikasika momba an'izany. Voalohany misy ny atana tohatry ny ositr'Andriamanitra izay nomeny antsika, izay nateraka indray dia manana ny ositr'Andriamanitra ao anatiny satria manana ny fanahany. Tsy misy ositra mivoaka miditra zany averiko, fa rehefa niraisinao tamin'ny fanahany ray mandeha ny fanosorana dia mitoetra ao anatinao mandrakizay. Fa zao ny fahafahanao misitraka ny fioaran'ny fitobalan'ilay ositra ao anatinao dia misy fandraisany amin'ny fahafahanao mitoetra ao amin'ilay fanosorana. Zareo tsara ny jaona voalohany toko faharoa dia fafito amby roapolo ho azonao zavatra tiako zaraina ao anatin'izay. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fafito amby roapolo zao ny vaky ny teny. Ary ny aminareo dia ilay ositra nyraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ositra mitoetra. Ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny ositra avy aminy mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fahatsinaiky zany dia tomoera ao aminy ianareo araky nampianaranareo tanareo. Misy dingana raha-panambarana omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny ositra ao amin'ny fanosorana ny fanamasina ny mampianatra anao. Zay mahatsara ny fiainanao manana révélation manokana avy amin'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika tsatsika mahafantatra sy miaino ny hafa. Fa mila anao mijoro miaino tsara izay zavatra tenenin'Andriamanitra anao satria zay rahadirana azy zay rahadirana anao. Ozy izy ny Baiboly mitoera ao amin'ilay fampianarana izay nomeny anao. Ny ositra mitoetra foana fa tsy mivoaka miditra. Fianao mila manaiky atsafidy hitoetra ao amin'ilay fanosorana ary anaiky izay fitariana amin'ny alalan'ny fampianarana rehetra izay omeny. Rehefa fena ny fepetra ny fanosorana ao anatsika dia lasa confirme mahazanak'Andriamanitra antsika satria manaiky somora tariantsika. Ozy izy Baiboly izay taria ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, izay taria ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Dingana voalohany fafenao fanosorana, dingana faharoa fepetra takiany fanotronana amin'ny alalan'ny fanekenao ho tarian'Andriamanitra, tariany fanamasina. Dikany hoe fitariana dia mametraka anao eo amin'ny toeran'ny olona anankiray pakatoan'Andriamanitra ohatranao be dedona. Manomboka eo amin'ny fitariana ny vokatra asehoan'Andriamanitra antsika, miseho ilay vokatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekensika ho tarian'Andriamanitra. Satria ozy izy Baiboly amin'ny teny faina ambin'ny folo ao Romana toko fahavalo, ary ny fanahin'Andriamanitra izay ao anatsika dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Zany hoe confirme manomboka afaka mitovy ny fanambaranao sy ny fanambaran'ny fanamasina ao anatin'ny fanekenao ho tarian'izay. Ary ny fahateny farany izay dingana ambony indrindra hitondran'ny tompo antsika amin'ity taona ity tiako amokafana amin'ny fosiny saina mampanahinao dia zao, ianao le hoentin'ny fanamasina. Rehefa fenao fanotronana dia tsy mijanona hatreo midingana raha-pitariana fotsiny fa hoentiny ianao. Raha dika dia zao hoe
nyositra manosika anao ho any amin'ny fanotronana, ary ny fitariana amin'ny fanotronana kosa dia mitondra anao ho any amin'ny fahafenony. Rehefa fenony ianao amin'ny fanotronana dia manamaivana anao izy ho mora hoentiny, satria tadio taona 2024 Andriamanitra dia nametraka antsika teo amin'ilay tontolom-pamola volana hitondrantsika sy hampiampitatsika any amin'ilay dingany fahatanterahana. Taona 2024 feno fepetra-pahatanterahana hitondrany anao any amin'ny sidiny voromahery. Hitananao zao manomboka ho dingan'Andriamanitra amin'izay amin'ity taona ity reo karazana tanatohatra mahazatra rehetra. Ino tsara any amin'ny firenena matanjaka dia misy amin'ilay atao hoe ascenseur rapide, ohatra any amin'ny pays asiatique dia misy an'izay 2 secondes aloha dia tonga any amin'ny 100 étage. 2 secondes ray dia taitra anao tsy metsika ao anatin'ilay ascenseur nefa ny sokatra ny dia va tonga any amin'ny farany ambony ianao zany tsy misasatra akory. Rotra zany ka miara-miainga ny olona mandeha tohatra avy any ambany any amin'ny étage fahazatra. Iny sasatra be sy misoakana mbola mety adiny enina na adiny efatra vao tonga any. Ianao nefa 2 secondes efa tsy lailay eo mofandrinaka ny dikan'izay tsy ny zavatra rehetra ny andeha par étape fa misy ny dimension hitonan'Andriamanitra anao. Ary ao amin'ny ascenseur ianao tsy mahare akory fisasarana fa tonga dia any amin'ny topy zay ty tony ty. Asan'izao izy avero zay ho anao ty tony ty. Avero fantelo mba ahafahan'ny amainina anao miletra tsara ao anatina fona sy fahatokiana fa vitan'Andriamanitra zany zay ty tony ty ho anao. Alleluia! Hitanao dikana anaiky telo reo ilana fahasahina sy fahavononana hiatrika an'Andriamanitra iseho amin'ny fanotronana anosika anao amin'ny fitondrananao amin'izay tsy fitariana anao tsony fa hoentiny anao mitsotovy. Ny tariana ohatra misy tady le tariana zany mbola misy elanerana izy aririna dia anao tariana izy aty aloha fa ny hoe hoentiny miditra ao anatinao mihitsy izy dia mitondra anao. Zany hoe tsy sonny elanelana ara-potoana mbola mety ataraiky anao fa rehefa miteny anao tonga dia izy ny ao vavanao. Hitanao zay mahatonga Baiboly milaza ao Isaia tonga dia 27:20. Isaia tonga dia 27:20. Halleluia! Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ato. Ozy izy raha tsy mbola miantso azy izy dia ambany ary raha mbola miteny izy dia hiaino aho. Zany hoe Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao tsy hoe miandro ny zavatra teneninao vao manao zavatra fa fakahita amaneritreritra aminao izy. Mbola tsy miantso ianao dia maninonao raha mbola tsy miantso akory ianao dia fa mamaly izy. Ahoana zany fomba isehoana zany zavatra zany. Ianao mbola tsy misokatra akory vavanao zao tiako atao Andriamanitra. Nen'Andriamanitra efa tonga sady mivalina etrehitra hoe ao mivavaka ianao hoe ohatra fotsy zavatra tsotra tompo ohatra hoe misentry kely ianao ohatra hoe mizavatra tianao hitranky. Ianao mbola vao manomboka misaina ilay izy efa eo tokotany ohatra hoe miteny tompo ohatra miteny ankisa zany. Ohatra anao vavaka le gisa efa maneno tokotany ohatra zay zavatra hitranga amin'ity tontolo ity. Alleluia! Fatoroko anao le secret aloha aneriva misy avangafina le izy. Ahoana ary ny afahako miaina an'izany mahafinaritra be miainan'Andriamanitra miteny hoe mbola tsy miantso ny ahy dia efa maly izy rehefa miteny ahy tonga dia efa miaina izy zany hoe lina ny amiko Andriamanitra. Fa maninona ny tonga karazan'olona mahaliana an'Andriamanitra? Alleluia! Rehefa hoentin'Andriamanitra isika dia manana karazam-piainana mitovy amin'ny Moïse. Moïse atao amoron-dranomasina mena amin'ny Exodus 4:20 izy miteny Andriamanitra hoe fa ino ty mahazo anao Moïse no mitomany ianao. Zany hoe ay Moïse ty koa zany mikoretaka mitovy amin'ny zanak'Israely reto mahita ranomasina mena eo anosy Egyptianina aoriana hoe maty miaraka amin'reto amin'izay fa tena loza nanaovan'ny Egyptianina anay. Adinana ro karazam-pahagagana tany
Egipta nampiasan'Andriamanitra azy rehefa tonga ny tsy azoarina teo amoron-dranomasina zay izy hoe inona tokony atao sarotra izy fa zavatra navariana miteny zavatra amin'ny zanak'Israely a mifanohitra amin'ny attitude izy ozy izy mandrosoana satria zanak'Israely tsy naheno an Jehova fa Mosesy naheno an'Andriamanitra ny teny taminy hoe teneno amin'ny zanak'Israely mba handroso Jehova nareo hoe angina fa Jehova iady ho anareo dia nijoro Mosesy niteny zavatra fanohatra amin'ny realite izy zavatra niainana mampangovotra azy fa zavatra teneniny mampaheriny hafa zany hoe ivelany toe-polo sy ny attitude ny zavatra naloko ny vavany zay dia zavatra tiako tenena aminao rehefa hoentiny ianao dia na mifanohatra sy mavesatra azy nofinao ao anatin'le ady dia misokatra foana Andriamanitra manamarina ny zavatra teneniny amin'ny alalanao satria avelanao ameno anao izy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra ao izy mazavaikely alleluia ny alalana fa tena miongona fo fanahy saina tanteraka amin'Andriamanitra isika dia mametraka lanja ny ara-panahy ho ambony lavitra no zavatra rehetra hitanao eto ambonin'ny tany zany hoe soranao vitanao no mamotsitra ny mombanao ray manontolo mba azon'Andriamanitra hoentiny tadio fa nivesatra misy anao ara-panahy ihany matonga mivesatra tsy ahafahan'ny fanahy mitondra anao zay le hoe vesaranota ny olona mazavaiko aminao manino ny Jesosy ny tsisy poaty eny ambony rano nefa olombelona izy nofo zaka ny fanahy mipoahany ara-nofo dia maivana tsy hitany rano sy ny gravité tsy mahareteka ao an'Andriamanitra zany hoe lasa réalité ny ainan'i Jesosy nofo amandraty eto ambonin'ny tany ny fahafahany miaina ao anatina famaivanana maivana izy teny ambony rano nefa misy poa izy fa mba olombelona inona ny antony natonga an'izay natorony an'le mpanan-karena amin'ny fikitra amin'ny fony amin'ny fananana le secret satria ny fatra ny fahatanterahana eo am-panompoana no maritra an'izay zareo tsara Matthieu tsy tia ny olona horenesina ho an'olona izay tsy te hiova dia sarotra be aminy ny aino an'le fahamarinana tiany Jesosy ho tenenina nefa raha mandinitritsika ny zavatra tenenin'i Jesosy eto dia mahatonga saina lavitra be misy ary mampisaina lalina le fahamarinana tiany ho avoaka iainanao mba afahana misitraka dia dingana mihoatra tia vitondrananao zareo tsara manomboka amin'ny titiny koseveryfolo ny andiny fafitambin'ny folo vakiky vetivety hoy Jesosy tamin'le mpanan-karena nanontany an Jesosy inona nataonao mba azahoany ny fiainana mandrakizay raha te hiditra ny fiainana ianao izy dia tandremo ny didy dia 20 ora lehilahy taminy inona avy moa zany toy Jesosy ny hoe aza mamon'olona aza mijagajaga aza mangalitra aza mety ho vavolombelona mandaiky manajany raha inao sy ny reninao tiavany namanao tahaka ny tenanao ay izy le zatovo tamin'i Jesosy zany rehetra zany efa voatandroko daholo fa inona ny tsy mbola mahatanteraka zany hoe izy zany zay mpatsara an'Andriamanitra rehefa ianao manontany azy dia atoro ny zavatra mihoatra no zay zavatra fantany fa tokony ho fantatrao fotsiny tirana mantia mikatsaka fatanterahana izy toy izy efa nataoko daholo eny didy ary Jesosy teny tsy miteny hoe mandainga ianao fa Jesosy amariny zany fa izy mbola miteny izy inona ary tokony ataoko mba tonga ho tanteraka daholo izy atovy taminy zany rehetra zany efa voatandroko daholo fa inona tsy mbola mahatanteraka ay mila révélation manaraka amin'izay ianao mahazaka azy zay zavatra takianao raha fatanterahana ny ilainao dia mila maivana amin'izao fiainana zao ianao tsy miantehitra amateriel fa mitoetry ho matoky sy miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra hoy Jesosy taminy raha te ho tanteraka ianao mandehana midio ny fanananao ka omeo ny malahelo dia narakitra ny an-danitra ianao ary eviana araka manonona ndray zany teny zany le zatovo dia niala tamin'ny alahelo izy satria manana hafananana be 7:20 hozy Jesosy
lazay ko aminareo marina dia marina tokoa sarotra midira manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Aroy izao aminareo moramora kokoa midira ny rameva amin'ny vody fanjaitra midira manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra, fanjakan'Andriamanitra. Inona tiany Jesosy ho tenenina? Fahavalo prospérité ve zany izy? Raha blessy ny olona na tahina na manan-karena tsy tiany Jesosy ve zany? Valo ny tsia. I Abrahama sady manan-karena tafiditra ny lanitra. Fa zareo miresaka momba ny toetoeto Jesosy. Betsaka ny olona te ho tanteraka nefa voafatotro mamona dia tsy afa-manoatra fa sady voagenja ny tokony voafatotro amin'ny tanana. Ny andro anaran'i Jesosy any izy fa tsy afa-mandroso satria voafetra ny fahafahany ny antehitra amin'Andriamanitra. Moitié mamona, moitié Jésus. Ny tiany tompo tenenina dia tsotra na manambe ianao afaka mitoetra ao anatina toepo mitoky amin'Andriamanitra fa tsy voafatotro ny zavatra rehetra. Eno ty famarinany ty. Tia Jesosy tia metraka ny kalitaona toepo tokony ananana amin'ny alalan'ny fisedrana. Tiany Jesosy ho apetraka ao anatin'ity tovolahy ty zay nanontany azy hoe inona ny tokony ataoko mba ho tanteraka. Hozy Jesosy ny kalitao ny atao hoe ny amaritra ny kalitao ara-pahatanterahana amin'ny fanompoana serana amin'Andriamanitra dia hita soritra amin'ny alalan'ny fahafahan'ny olona anankiray misedra ny toepony tsy hifikitra amin'ny tany fa hifikitra amin'ny Jesosy. Rehefa tena amin'ny Kristy marina zato isan-jato ny fifikiran'ny fon'ny olona anankiray dia ho amoraina ny fikoriana ny fanapahan'Andriamanitra ao amin'ny fiainany sy ny fahafahan'ny olona io miaina sy miasa ny fahefan'Andriamanitra amin'ny dingana avo eo amin'ny fiainany. Ny antony arakaraky ny elanao amin'izao tontolo izao sy afizanao azy no androsoanao mihoatra ny firaketana sy fiankinana amin'Andriamanitra manjary tanteraka ny fiankinanao sy ny firaketranao amin'Andriamanitra mihoatra dia manjary manokatra mihoatra Andriamanitra. Plus ianao miraikitra amin'Andriamanitra plus izy responsable kokoa mombanao. Jesosy tena tsy tiantsika hiantehitra amin'ny zany ny fianterana aminy na eo mpanompoana azy zany na eo fanatanterana ny asany. Jesosy miteny hoe omeo malahelo fa tsy hoe omeo aty ateto nahavahoatra ny lera namany. Jesosy tsy nanao antsoantso hoe avaroto ny fanananao rehetra dia omeo aty fa izy andana regle ho any dia omeo malahelo satria tsy mamona anao ny ilaiko fianao manaraka. Ahoana moa ny ilahy Jesosy mamona? Izy ara mavita mandiraka sekely any ambavanytrondro rehefa anotony taxa. Dikan'izay Jesosy afaka mibaiko mamona satria tsy fehezony mamona. Raha mbola misy ampahany manam-pahefana ifehan'ny olona anankiray mamona dia tsy libre ianao ife azy. Fa mahatonga Jesosy afaka mibaiko mamona satria tsy fehezony mamona izy tsy mahareteka ao afaka eo fotsiny fonao dia afaka examen na fatanterahany ianao dika. Tsy zany miteny an'izany fa Jesosy miteny an'izany. Hozy Jesosy andany ianao mizara azy fa tsy zany. Fa rehefa vita kosa ny fizaranao an'izy any amin'izay malahelo any avy amin'izay naraka. Zany no antony mahatonga ny Satana tsy fahavalon'ny fampiasan'Andriamanitra anao izy fa valon'ny fiombonanao amin'ny Jesosy izy. Ao amin'ny fiombonana dia tsy maintsy mifamatitra ny fiainam-panahinao sy ny fampiasan'Andriamanitra anao. Zany mahatonga ny Samuel mahaliana an'Andriamanitra ny zavatra teneniny satria ny kalitao ara-piombonana nisy teo Samuel lasa Andriamanitra lalina be. Ny antony mbola kely izy dia efa nateriny ana anompo an'Andriamanitra. Dikan'izay ny fitiavan-dreny manko Samuel. Ny olona tokony tiava indrindra tsy sisy afaka nanome azy zany atao hoe atady zany. Ava nanomboka mitomboka ely izy tonga dia tao amin'ny servisy n'Andriamanitra tanteraka. Noho izany ny tena akaiky an'i Samuel indrindra Jesosy fa tsy mirenina. Dia jereo zavatra tranga hozy izy ny Baiboly. Samuel voalohany toko telo andiny fahasiviny folo. Tsisy navelan'Andriamanitra ho raraka tany izay teny rehetra naloko mivavany Samuel. Eto Samuel no entin'Andriamanitra fa tsy tarian'Andriamanitra. Samihafa izy tsy voatery amian'Andriamanitra miteny Samuel vao amarinina zavatra lazainy fa amin'ny fotoana itenenan'i Samuel tsy manatsafidy ny tsy hanamarina Andriamanitra satria tafiditra ao anatin'ny convention izy.
aleluia roapolo sy roa arivo tsy maintsy parfeno tikana faranao ministère dia tadio zao lazay Jesosy fa tsy niavam-pilina izy ao ko tanteraka ianareo tahaka mifantaterahana ianareo zany an-danitra ozy izy ny apôstôly Paoly raha mpanota ozy izy zany lohany aretiko amin'izao raha tsy lavitra aminareo rehetra natsony Jesosy fa tsy manatsafidy ny tsy ho tanteraka ary tsy afaky mijanona eo amin'izay dingana misy androany fa tsy maintsy hanapa-kevitra iroso ho any amin'ny fahatanterahana araka ny sitrapony raiky amen io no mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza zay ateo mitanteraka rehetra dia tsy maintsy misedra ny fony misedra ny fony ao voasedraiky tovolahy ty tonga dia nitodika nanombelamosina Jesosy satria nahoana manambe ary nalainy izy vakiotsa raha misy zavatra tsy marina zavatra teneniko zany miteny tsisy klema eto ary isorako n'Andriamanitra fa mentompo ty fahafahany ty afahako mizara ny teny fiainana atonga anao vity ty fivority amaky ny taona roapolo sy roa arivo zay zavatra rehetra ataonao tonga dia verset 22 tsy miraty tsony io amay alleluia manana le tontolo sy le karazana dingana takin'Andriamanitra mafeno ny fepetry Samuel zay no mahatonga azy tsy olon'ny étape tsony fa olon'ny dimension dingana tonga dia miavaka loatra noho ny olona rehetra na tonga zara tamin'ny alpizarana ny tenin'Andriamanitra tamintsika hoe rehefa feno ianao dia mora amin'Andriamanitra no mitondra anao ohatra amin'ny Petera misy fotoana ozy Andriamanitra rehefa tsisy trongotsony nandritra ny alina alatsao ny aratonao na tsipy ny arato mila miletika satria misy trondro rofona ny ambany rehefa niteny tamin'ny Petera izy hoe avia ty Petera tsy mila miletika mila zony eny ambony rano zay rehetra miatolaka ny dobo fa Andriamanitra manana mitanjona n'izay zavatra sainy atolaka hoe ilaina miletika satria misy trondro alaina ao ambany eo ary tsy mila miletika satria misy olona ilaina eo ambony eo ela tsara venareo ny ampavitsiro sy ampafilotra ny fanoloran-tenan'ny olona anankiray sy tena amaivana azy dia zao ohatra ny Isaka mba fantatrao fa Isaka mifototry ny fanekena nananganan'Andriamanitra taranaka voa avy amin'ny Abrahama fa tsy mipiray-tapo tamin'ny Isaka tsisy mahela sy ireo zanaky Abrahama tamin'ny vadisindramina tsy hoe Andriamanitra akory manavakavaka hoe reto tiako fa Isaka tiako fa ny andro ny alako non fa ny toepony Isaka say tsy tanteraka ny fanekempiakonina teo amin'ny Abrahama raha tsy naneken'olo tena Isaka eo ambonin'ny alitara ny mpamanagoavana rehetra hatramin'ny limpaminany fantatrareo tena olona fanotronana jereo fanatitry Jakoba ny fanatitry Moïse zay rehetra nanatitra teo amin'ny alitara hatramin'ny mpisorona faran'izay enjana rehetra biby natao fanatitra teo ambony alitara fa Isaka tsy biby nentina teo amin'ny alitara fa ny tenany niakana teo ambony alitara izy ary ndray izay niteraka azy nitazo mantso hita maso hoe iny le azy fa ho amin'ny azy tsy nanday sotra ny zanak'otry nanaiky enti-novonona nitsonga teo ambony latabatra nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny volonté-n'Andriamanitra tamin'ny alalan'le datany zay fantany fa sady mitomany nakantsy any amonazy satria tsy fantany tsy volonté papa io satria fantatry Isaka tsara ny fitiavany ray miazy fantaka amin'ny sotra ara-panahy mametraka ny valeur amin'ny ara-panahy ambony no miaina zay mahatonga ny Isaia zay mahatonga ny Isaka tsy izy mihitsy no voasakana amin'ny karazan-java amin'ny tsy fahamarinana eo am-panatanterana ny asa fanompony ny antony dia tsotra fa ny olona tena voasedra ny azy azo nataony nanao safidina i Abrahama azy hoe omeo daholo nombo rehetra ao ampahandrasika azy tonga dia ataovy amin'ny alitara taona fa tsy Isaka dia natao zany fa zao Isaka mila Andriamanitra izy aratoetra fony Abrahama saingy tsy tanteraka ny fanekena tamin'ny Abrahama raha tsy nisy fanoloran-tena Isaka dia ahoana kosa azy afa venina monovoay dia afa nanavaka ny nifiny tsy maintsy Isaka nitsangana satria oke fa tsy ka
dia jereo amin'izay ny fanoratena ny Zakaria. Rehefa ianao manolo tena tsara ao an'Andriamanitra, mibaza ny fanomponao manam-pahatonga farany taona tsy manapiavaka ohatrany amin'ny rao an-lanitra, dia misy idirany amin'ny kalitao padesendady naloranao tenanao teo amin'ny alitara daholo. Tafanoloranao teo amin'ny alitara, inona ny natonga anao nanatona an' Jesosy? Andray fitahiana, anakarembe, trano 720 fiara-dimapolo. Tsy ratsy zany, vita n'Andriamanitra zany. An'Andriamanitra nytasy rehetra eo aminy, fa tsy zany andrasan'Andriamanitra amiko sy andrasan'Andriamanitra aminao. Ny andrasan'Andriamanitra amiko sy andrasan'Andriamanitra aminao tompontsika misokatra eo anatrehany, mba tonga anao tsy hanao fahadisoana sy sasanao teo anatrehany-tsony. Manam-piavina eny amin'ny rao an-lanitra fa voatahiry ny fanorantenanao ka inona zavatra mitranga mitady ho sakana rehetra ioaranao zany satria ny ainao aza efa nataonao teo amin'ny alitara ohatran'ny Isaka. Ka inona ntsony pitsopitso-javatra rehetra eny an-dalana anakanao tsy androsy miaraka amin'Andriamanitra. Dia nio tsara ny fanoratena Zakaria. Zakaria tao amin'ny tempoly ny andro jaune efa ela be, fa zao tsy toko jaune. Navarena tamin'ny Zakaria tsy nampiova ny fanoratena zany. Rohatr'izay koa Petera na tonga amin'ny Petera tena hoe nahita fitisy ny avaka raha samy apôstôly tamin'ny fiarahany tamin'i Jesosy. Mitovy tamin'ny Isaka nanolotra ny ainy teo amin'ny alitara ihany koa, Petera nitsambikina tany anaty rano. Zany hoe mahavita Petera hoe ianao ny tompony aiko ka ty aborotana Petera be tya hiara ato anaty lakana ty anaty nanao fotrotsotro. Tonga dia hozy Jesosy hoe mahasamy hafa nareo amin'ny raika ambin'ny folo hafa rehetra sy samy manolotra ny ainy ho amin'ny fanompony zany, fa ty Petera ty sady tsy mahay milomano satria voatombo izy tsy hoe nanao tsikaropanikany anatina lakana akory fa ny antsovotsy tany amin'ny Jesosy izy. Hitanao izy mikalitao fanoratena vita amin'ny toe-ponao hoe tena n'Andriamanitra ty olony ty tsy possible io amazivazy an'Andriamanitra zany, ary Andriamanitra vao mijery azy tonga dia babo ny fony. Dia zao Tito ty aza miandro masolona ho babo zany hijery anao veloha isany izy adinisaina atao vita n'Andriamanitra anao anatinao fa izy manao raha manaiky ianao anatin'ny fonao ho fanosona tsara ijoro amin'izany programme zany, merabanao fa io ianao eo tia eto mialohan'ny enongolana voalohany dia fisavatra goavana sady ho ataona Andriamanitra ny fiainanao. Atahorana Andriamanitra. Halleluja. Etetina zavatra mitranga taona 2020 zao zavatra izy atoray eo amin'ny alitara mombanao ray manontolo fa ny ambony rehetra ho rassuren'Andriamanitra amin'ny surprise tsara. Mahafantatra io fa very ny finoa Zakaria rehefa tonga Gabriel lamaly jaune taraiky ny fahaterahan'ny Zakaria jaune satria enombolana Elisabeth izy eo anatin'ilay fisoroany tsy miova mihitsy. Eritrereto ny ireny toeporeto hoe le fepetrany Zakaria napety be ny fanompony zavatra tena tsy takatry ny saintsika mihitsy. Ho fitiny kely le izy dia hiditsika amin'ny 4:20 iso leto andro any ariva ho tahian'Andriamanitra ianao, ho tahian'Andriamanitra ho ahy ianao, tsy ho raraka mandrakizay zany ianao. Halleluja. Zay zavatra mitranga ny ao amin'ny bokyny Luka toko voalohany 2:1 zao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko voalohany 2:1 momba ny Zakaria sy Elisabeta. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady Zakaria sy Elisabeta io sady mitondra tena tsy manatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny tompo. Zany hoe tany amin'ny fahataon'ny rano tokony anatenany zanaka tsy hoe kory rehefa tsy nahita ela tamin'ny Zakaria hoy ny Elisabeta dia nitady lehilahy hafa tsisy zany, na rehefa tsy nahita ela tamin'ny Elisabeta Zakaria dia lasa izy nandeha nitady vehivavy hafa tsy nisy. Marina tsara ny fijorodrareo tsy vilivililana. Teo mahatoko mandrakariva amin'ny sitrapon'Andriamanitra Zakaria sy Elisabeta. Na dia teo aza ny fanolina jaune tsy tanteraka tamin'ny fotoanany joro tsara tamin'ny fahamarinana izy fa tsy mivily miala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy mivady. Ka ny zavatra ilay ny fanotonana ny hetsika azy anivaka amin'ny surprise tsara dia ny fijoroanao ara-pahamarinana eo amin'ny fiainana. Tena irian'Andriamanitra sy antenainy eny antsika zanany ny hoe ianao tia fahamarinana mba hatonga anao ho tia fanotonana tsy marety aiko ao an'Andriamanitra. Halleluja. Andriamanitra manana zavatra iriny sy tiany mihitsy eo amin'ny fiainantsika. Ny ainantsika ny fahamarinana 7 Usizo Bible. Atsana zanak'izy fa momba Elisabeth asamy efantsy izy mivady. Jereo fa ozy izy Bible tsy namanjanaka ka le
somomba kanefa olo marina efa antitra koa izy mivady amin'io olo marina fa tsy hoe mpanota efa nandeha da hoana ny latsalatsan'ny olona Zakaria koa fanompona maraina fanompona ariva mbola tsy hita ihany zay valiny eo tsy aloko ohatra mipetraka any an-trano yesu gauche à droite fosy Zakaria anompony masoko any amin'ny tendrombohitra afezany famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany ka na tsy hitako androany aza tsy ahoko satria ny ampisiko tsy teraka eto ambony tany fa nompo an'Andriamanitra aloha tsara fototra ny fifantohan'ny Zakaria tamin'Andriamanitra nitsoraka izy teo amin'ny altara zay fa nanompo an'Andriamanitra zay mahatonga antsika mahasamy hafa n'le hoe manompo tsy hoe manompo mba ho velona fa velona Zakaria mba hanompo an'Andriamanitra. Andino favalo ary nono nanao raha-pisona teo anatin'Andriamanitra Zakaria araka fifandimbiasany antokony zany hoe Zakaria zany nanompo an'Andriamanitra fa navarina fa Zakaria dia olona tena sahirana ny sasatra nanao fanompony foana tsy nisy fiatraikany teo aminy hoe tsy mananjanaka izy na sanatria nalay nanompo an'Andriamanitra izy satria ela loatra le jaune tsy rehetra zavatra telo rehetra no tranga Zakaria tsy nisolo fiangonana fa nitoetra tao amin'ilay fiangonana tsy nahitany taranaka iny ihany izy tsisy valibavaka atao amin'ny fiangonana io fa tao foana izy nanompo an'Andriamanitra faharoa tsy niala ny fifaliany sy ny toe-potia manompo na dia efa dila aza ny fotoana ny eritreretany fa tokony aza olo taranaka efa niampy izy fahatelo Zakaria tsy mpisorona be izy fa mpisorona tsotra antsika ihany taranaka mpisorona fa nizahirana mafy mihitsy izy nanoasan'Andriamanitra na dia sy nananjanaka azy tsy voakasika ny fijaliany ny toe-pony sy ny fanompony tsy voakasika ny valibavaka tsy azo ny toe-pony sy ny fanompony tsy hoe akory hoe rehefa lavitra ny valibavaka dia lavitra ny fanotronona koa Zakaria zava-dehibe ny fahafantaranao an'ity fahamarinan'ity androany manomboka amin'ity taona 20 ty Andriamanitra tenao surprise goava roatra nataony tamin'ny Zakaria eo ny fiainanao jereo nandino farakambiny folo fa rehefa tonga ny fotoana ary nisy an'izay lo ny tompony so tamin'ny okavanan'ny alitara fandorona didikazomanitra ary mahitan'izany Zakaria dia taitra loatra izy karaiky tahotra fa olo antseny tamin'ny aza matahotra ary Zakaria efa noenona ny fangatahnao ka Elizabeta vadinao dia teraka zazalaminao ary Jona nataonao anarany ary hofatsy lavorava ianao ary moaro alala ifaly ny ataterahana lehibe izy efanatra Andriamanitra dia ataolo ny profesia rehetra vita le profesia o Zakaria tamin'le anjely ino ny avatarako an'izany fa zay vantitra rehevanitra koa zany izy manao an'le asa fanompony io efa tsy miraharaha hoe izy jaune ntsona tsisy jaune tsy jaune ntsona problème tsy nigérer ny fahamombany le tongavany eto ambony tany fa anao zay ilan'Andriamanitra azy anompo an'Andriamanitra dia zay no natonga n'le zavatra ilainy tsy sakana ntsony tsy nakasika kolokely ny fanompony fa vao mainy rehetra izy ao patiky ny firetany amin'izay wow tonga ny surprise zany zao no lazainy Jesosy zay zavatra tsy vita fonao satria miasa Zakaria nampiasa ny fanosorany ray manontolo tsy nitrangotso niakatra ny midingan'ny fitsarana avo izy napetrana ny fanotronana fotsiny amin'izay ny antony rehetra efa very ny finoana fa tsy azo fahaverezan'ny finoany sakanana ny vokatra ty ny fanotronana omena rehefa tanteraka ny toe-pony ty taon'ity i surprise tsara ho anao zao lazainy Jesosy aniraka anjely izy amin'ity taon'ity ho anao enoy avero isy olona ahita anjely hitondra valony ohatra ny tenenana amin'ny Zakaria le valony tokony ho azy amen raha ianao zay olona zay tiako ianao amenina masy tsara ho an'Andriamanitra fa mila manitsika fa namety amin'ny endriky ny olona ny atongavan'le anjely eo mety tsy aponjonao tena mety misy enatra ohatran'ny Zakaria misy na mazava manjelanjelatra zao fotsiny miomana ao anatin'ny fonao fa tsy fantatrao zay ora sy fotoana na mety rapitso maraina Andriamanitra mantsy tsy ela amin'ny zavatra hainy fa maikirozao manaraka izy ary izy rehefa niteny dia hoafaina rehefa nilaza izy dia mitanterahana no zany miomana isitraka amin'ny fanotronan'Andriamanitra mivantana avy any an-danitra mifanampiny amin'ny fidirany antsely mety efa raraka ohatran'ny Zakaria ny fonao azao tsy asakana amin'ny fanotronana tsy anao surprise any an'ity taon'ity rehefa mifotsiny ao anatinao mitiarana mafeo an'ity alleluia tsy nisy fiatraikany tamin'ny attitude sy ny fifaliany ny tsy nahitany valiny hatramin'izay zoro izy nanompo tsara izy
tsy niavitra mihitsy Zakaria tsy nitarainana nanao fa na dia nanaitaina aza ny zavatra nylaloha fa mbola nisisika sy nazoto foana izy dia ozy izy hoe velona Jesosy ary zavatra fantatra dia zao Andriamanitra manomana surprise tsara ho azy amin'ny fotoanany mety ho takatry ny saiko izay fomba tiany ho tanteraha fa zavatra azoko antoka dia zao isahirana ny amin'Andriamanitra misy surprise tsara tsy maintsy miary anao amin'ity taon'ity Zakaria Elizabeta amen tsy mahalala akory fa misy anjely ny raha hiteny zavatra fa izy sahirana mafy amin'ny asan'Andriamanitra kanefa tsy manan-janaka ny olona ny Zakaria tsy zaza tsy zaza tsony efa mifafantany tsy niteny tsony izy hoe misy zazakely misy tsisy tsony ngamba efa nisokana tamin'ny 70 taona tamin'ny 70 taona nanao berceau tao an-trano tao dia nisy popety nampiasa osotra hoe misy zazakely fa tsisy nanompo an'Andriamanitra foana izy nataony olana raha tsy vitan'ny asan'Andriamanitra nataony tsara zany Jesosy hoe manomboka izao dia tafiditra ny vanim-potoana isika isitraka ny famangin'ny anjely iraha anotra anomentsika surprise tsara raha lehilahin'Andriamanitra marina manomboka amin'ny titakarivo ity manomboka androany meloha amin'ny fiafarana amin'ity taona 2020 izy surprise tsara Alléluia. Ina maintsika ny famangin'ny anjely ity taona vaovao ity amen anao zavatra mantsy Andriamanitra Alléluia. Zavatra anankiray raha Isaka verina kely tsika tantarin'ny Isaka ao amin'ny Genesis 3:9 tamin'ny fotoana hoe namorana ny Isaka tsy namorana fa tamin'ny tsara nono satria Isaka efa lehibe mbola minonao mama foana tokana tsina dia tsy maintsy naranao tao daholo le nono tsisy nono fa izy rery sina mio dia na fotoana vaky an'le nono tonga dia efa minono foana efa lehibe zany izy dia mbola minono foana nanao fety mihitsy Abrahama vonintsahatra tamin'ny nono Isaka ary isan'andro isan'andro Ismaela maneso any Isaka foana zay tiako tenenina aminao aza taitra amin'izay faneso zany aninao anao zany kalony akaranao zany fasoavana iseho famirapiratana amin'ny fiainanao zany dia ary rehefa lehibe ny zaza dia mitazana mitsahatra aloha dikany ary Abrahama nanao fanasany lehibe tamin'ny andro namitazana ny Isaka ary Sara nahita fa ny omeny zanaka Agara Egyptianina izay efa naterany tamin'ny Abrahama milovy ianareo efa la lehibe dia mezana Ismaela foana satria nahoana efa goavabe nefa mbola nono mama foana tsika ve tsy misaina hoe efa ela foana Ismaela maneso sy omeny Isaka fa manino izy tsy mateny tamin'ny mamany mihitsy hoe mama tsy be toroka n'olo mofidy tsy mepangy zany izy rehefa ny lehibe amin'izay izy faly Abrahama hoe melehibe ny zanany ny ray dia faly foana mahita ny zanany ny maody sy lehibe rehetra Jesosy androany arivo fifaliana dia mitombo amin'ny ara-panahy ianao mijarana amin'le rononom-panahy voafetra ny zavatra ilaina ohatran'ny kristianina be dia be amin'izay manomboka miatika ny fitombona amin'ny ara-panahy mba hahafahanao miaina sy toetra eo amin'le tontolo mpaharinana metrahan'Andriamanitra anao hicontrôle amin'ity zao tontolo zao ty tena mampifezana hoe zao zavatra rehetrarehetra zao nanitana tsite fa tsy mahita olona azo nampiasaina Andriamanitra hijoro eo ambany ahafahany manao an'izany zany mahatonga ny Satana nanangainy Jesosy satria fantany hoe olona hitanareo amin'ny fitariana mety disolalana ihany ianao indraindray satria manaiky hitariana anao fa misy fotoana very kely satria tsy nakato azy fa rehefa hoentina anao 100% vokatra izay vao vaisy ovany Jesosy vita batisa tany anefitra tonga dia noentiny fanafatsy hoe nitariana ho any anefitra dia jereo voaka efitra izy nefa vaisy ovany no azony fizantoetra firy ny azony fa tsy ranaka mihitsy izy tamin'ny décision zay presse teny tonga dia marina teo ambava ny ara-potoana satria nahoana no entiny izy fa tsy mitariana Alléluia 2020 tsisy erreur zany tsono na fahasoana ho ataonao zany amin'ny vanim-poana zavatra azo antoka dia zao hoentiny ianao mitito dia fa tsy tariana fotsiny anaty amen Alléluia ahoana ary pastera misy olo zany ahoana nisy olo zany efa tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra ka mora hoentiny ianao dia tsotra mivary misy olo mety zao androany
andeha ty fahamarinany ity dia ho tain'Andriamanitra manokana izy. Amen. Zao ny zavatra hitranga. Jereo anie zavatra mitranga teo amin'ny fiainan'ny Josua. Tsara fifandraisana tamin'Andriamanitra Josua. Teloka zava-baovao Andriamanitra, ary zava-baovao tiano tanterahany io miainga avy amin'ny olona manaiky hoentiny fa tsy mijanona eo amin'ny toeran'ny olona manaiky hotarihany fotsiny. Teloka zavatra vaovao Andriamanitra. 2020 anomboka zava-baovao Andriamanitra. Mbola tsy nisy tanen'olo izy fa amin'ny alalan'ny fanekenao dia ianao ny anehoany an'ilay izy voalohany. Tsy hoe fampanizana nanao an'izany fa efa nisy izany tany aloha. Ahoana azy? Jereo Josua 4:7-4 nampijanona ny masoandro sy volana teo amin'ny lohasahan'ny Gibeona. Nandritry 48 heures Josua. Tsy azo an-tsaina izany zavatra izany. Fisehoana filoam-panotona tao amin'ny Josua io dia vokatra avy amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra nam-piangonana manokana nisy teo amin'ny Josua sy Andriamanitra. Mamaritra fahatakarana fakelina tonga azy amina fahasahiny hibaiko masoandro, volana tsy hetsika na iletika raha tsy vita ny adiny. Mahafantarao fa ny siansa milaza fa ny masoandro tsy mihetsika izany. Fa ny tany mihodina manodidina ny tenany, mihodina Andriamanitra izy dia zay ny ray andro. Dia manodidina ny masoandro izy dia zay mahatonga ny herintaona mandrapatonga azy amin'ny toerana izay ny angana. Fa zao ny zavatra nitranga. Josua navita mibaiko tany tsy hetsika nandritry 48 heures. Izy fotsiny tsy nanam-pahalalana hoe ny tany no tokony ho baikona fa masoandro no teneniny. Masoandro no terona dia tany no tonga saina. Dia mila mijanona izay. Ianao avy ianareo andro anarivo. Ka rehefa miasa ny filoam-panotronana dia raisin'Andriamanitra no molitra ao dia mampiteny zavatra tsy ekeny sainao izy fa mampitraka fotsiny vokatra mahagaga mifanaraka amin'izay teneninao satria mety aminy ianao. Mihoatry ny fetra ny fanambarany Josua teto kanefa hita maso hita pirofo fa nitangana izy satria nakazitara izy. Ny fomba normalna dia manetsika ianao mitaonanao ino zavatra takatry ny fanirianao sy azonao angatana mambavaka, azonao komandina. Fa ny filoam-panotronana avy amin'ny fanahy ny finoana kosa izay napetraka Andriamanitra ao anatinao tsy velomina amin'ny tenin'Andriamanitra mba ho velona dia raha tafatoetra sy miaina mampiteny ianao na amin'ny fotoana ny fahasarotana azy vokatry ny fahatsarana ara-piombolona misy akos'Andriamanitra. Rehefa mitondra anao sy manokatra amin'ny vavanao hiteny izy dia mampitenao zavatra mihoatra no izay zavatra azonao inona sy zavatra azonao angatana na azonao heverina. Andriamanitra tsy miteny zavatra ordinaire zany izy. Rehefa miteny izy dia manomana mialoha izy amin'ny filoam-panotronana ahatanteraka izay zavatra lazainy. Miloko tokony dia fafitambiny fotsy zareo fa tsy hoe hery fotsiny fa fanahy ihany koa manokatra ny vavan'ny Jona. Jona mpanao batisa andresana indray eto. Jona mpanao batisa ny efitra misy feo any efitra. Jona tsy mila bafana fa eto izy tonga dia mandray azy any bypass. Halleluja. Rehefa hoenty ny vavan'ny Jona tsisy distance na elanelana mahatonga anao tsy andrehan'ny Jona ohatry ny bitsibitsika eo akaikinao izy. Misy karazan'olona eto ambony tany tsy normal loatra antsika. Fa aza miezaka loatra midina mikatsaka sy misaina ohatry ny olona normal. Zay mahatonga ny olona miaraka amin'ny Jesosy esoriny ianao tsy normal mahatonga anao olona normal tsara. Maro mandeha anao rehefa miteny sampy ny pasteur io miteny zavatra telefony io aizako ny tanteraka an'izany mitsotra aminao tantara zavatra anankiray aminao hoetiko ao anatina any amin'ny sekoly amin'ny latsinainy ty vavolombelona ity. Nisy mpiara-manompo amintsika tapaka lalandra dia tapaka lalandra izy tonga dia tsy natsiaro tena mangy mpiara-manompo izy rehefa velona taorina ny vavaka tany amin'ny hopitaly fa mbola tsy nasokana tsara ny vavany. Namangy azy zay roany dia nitantara zavatra izy tonga tompotompo masina izy no seho zany teo mpandoliana dia nitambotsitra teo tsy nazoe tokony niantso anay mpiara-manompo tamin'ny mazangao misy zavatra mitrango andro ato dia mivavaka ho azy dia naveriny Jesosy izy dia zao zavatra nyseho. Vao vita moa izy dia hita ny vatany dia misy iraka avy any amin'ny elo vehivavy mitondra ohatran'ny vehivavy izy ozy izy mitondra hitanao ohatran'ny tsorakazo afo tarokazo dia nampahitana ny elo izy dia ao tonga dia nahitany elo izy tonga dia milasy very azy any dia le feo reny le antso hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia naniraka an'izay Andriamanitra
daroan'ny lejely le vehivavy tonga dia nakipinoany amin'ny elo dia ny sotonony le lehilahy dia naverina anaty vatana dia velona izy dia nohy teo amin'izay nampahitany Jesosy izy zavatra be dehibe. Jesosy no nanao akanjo volomparasy dia feno mirapiratany eo amin'ny tratrany kitana ohatrany voasarona kitana sy voninahitra be dehibe dia ny zavatra nitenen'ny tompo taminy dia zao nolazainy Jesosy azy fantatrao betsaka ny mpanomboka eny ambonin'ny tany tsy tena mifototra sy mafana amin'ny azoko meko fafana ianao mbola tsy holaiko aloha ianao fa irako anao mba ho an'ny azo fikainako anaitany izy ireo tena hifototra tsara amin'ny ara-panahy tsy handeha fotsiny amin'izay mahafaly azy na amin'ny asako na amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tena handeha amin'ny fanompoana marina sy araka ny sitrapoko ary akasitrahako maro izy izy ny hoe mahatoky fa rehefa tena jerena tsy mahatoky. Hitanao iny le lalana farany helo any ny zoran'izay rehetra tsy mahatoky na fetretana zany na mitoepo zany na famendrehana teo izy izy nahitako teniteneny Jesosy izy taminao natanjaka be izy dia nandeha tany amin'izay tianao fa zao ianao izy izy azoko samborina satria miazakazaka any amin'zy tokony alianao dia tao mpandrinitsika anao midinika aza miandry adelena keko aza miandry an'izany fotoana zany fa raha mbola misy tanjaka hoe dépension amin'ny sitrapon'Andriamanitra daholo sady mikokoko mitomany be izy tantarany sady tsy nahazaka dia misavatra tsy eny fa anisan'ny anankiray teneny Jesosy tany aza vela iala ny fiangona masina ry zareo eno avele fiangona masina anakiroa na zavan'i Jesosy ny fiangona masina ndray ireo fitafitanahy tokony ananana ao anaty ny fahafenozy ao anaty maneho ny ety ivelany tsy toy fombafomba fa fahatsapana amin'ny fantoka raha-piombonana eo amin'ny Nosy-Andriamanitra tsy ho nivoako tsony rehefa izay nampanareo nahita efa nanomboka verina kely dia tamin'iny 31 iny dia efa nanomboka tiako iso libéré kely zany ny ankizy aza manisy safoka tsony aza misy aka tsony fa nanomboka andeha tsikelikely zany iny andao andeha nyhyperactive ohatra mavezana be le izy fa rehefa lava fotsiny ropo sy ny karazany dia maninona ao anatin'ny fotoana tena ndraisako fanapaha-kevitra Jesosy ny tompony Jesosy ny tompony ty zany tsy couvre vous fa Jésus de Nazareth misy miteny couvre asazareo le zavatra tokony teny tena anaty fahatsapana atao anatin'ny foko hoe tompo mila mihaino anao mihoatra mila mihaino anao mihoatra fa ho alaiko le izy dia nasaiko nataony ao anatina telefona dia any amin'ny sekoly ho alefantsika mivantana le izy hoenotsika daholo le afatra rehetra avy amin'ny Jesosy ho amin'ny ministera zao tsika tsirairay avy zay zavatra zay tsy azo mizaniza lavina hoe tsy Jesosy satria le olona efa lasa voaverina enio titeny 2020 fotoana tian'Andriamanitra esana amin'ny alalana ny fiombonam-pahamasinana fanao masinantsika tamin'rahana fa mila miaina ny fiainam-pahamasinantsika fa zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo day andro efa teo mifandriko ho an'isy fotoana dia hitako mivatako dia taitra be aho kopaka nijery mivatoko so zanako manakaiky teo mifandriko jereko ny aniala ny jereko ny ao an-trano ray manontolo todika ohatr'izao dia nahitany Jesosy zay tona ny tompo aho voalohany fa ianao kosa alohan'ny ariva saina raha tsy tranga aminao zany fa mbola irenynao 2020 fa ty sarika sainao fotsiny hoe raha tratran'le ohatra nahatratra ianao dia mahaleo am-pandriana dia jerenao daholo manodidina dia anao mieritreritra hoe olona mbola andeha sotro rano raisinao kopy efa tsy voarainao intsony todika anao ry toafafa miverina ianao dia hitanao mivatanao todika anao mijery any an-trano ny rivona tonga dia afaka hidiranao dia kaka ianao hitanao ny reninao sy ny rainao hitanao miraitapoanao sy zay rehetrano rehetrarehetra dia kaka dia mipetraka eo misanao ianao mandeha télécommande mba hijery télé ohatrao mahazatra nefa tsy mandeha intsony le iny tsy voarainao intsony koa télécommande maka saina mitampoka teo maraina ny andro kokoko daholo ny ao an-trano
renao fa tsy mandrianao, hitanao fa tsy mahitanao. Lasy izy dia hoe nandry action anao, hoaiza rehefa avy eo, hoaiza rehefa avy eo, ary toa tsy totoloky tsony. Iza ny ekeko teny ka afaka hiaraka amiko amakivaky an'izao lalana zao? Iza ny tena tsy, iza napriska tsy ombona amin'Andriamanitra ka afaka mba ho tenenika andao fa mba hiaraka ihany? Teteny aminao fa rehefa tonga izay fotoana izay, tapitra ny fepetra amin'ny fiainanao teto an-tany, passage mandritra ny zato-taona na be indrindra, fa isokatra ho any amandrak'izay. Ary valiny aorianan'izay, na tsy tiana ho sainina anoany aza dia tsy maintsy miandry anao napitso. Zay natonga an'ilay olona mivanginy Jesosy, nitanjaka ao izy nomeko ianao, tena ndeha tany amin'izay tianao foana. Niezaka ny sambotra anao fa tsy mihaino ianao, nefa tsy mirehetra voaterotra azy fa ka spesialina ny azy. Matona sion'Andriamanitra ohatran'io mbola mety misaratra, hitan'ny tompo hoe misy etaeta ao anatiny, fa tsy voatery ny olona rehetra loatra izany. Teteny aminao amboaro ny fahamarinana ny ao anatinao. 2020 fotoana ahafahan'Andriamanitra manangana anao. Raha mbola nomeny tompon'andro ianao, mbola misy antenainany aminao. Aza vela izy ery fana tsy nisitona anao midina zany. Mitrakay amin'ny toerana anankiray dia manana fahatsapana fa misy Andriamanitra eto amin'ity tany ity, fa tsy eto misetrasetrana anehoana fa olombelona ianao. Asehoy amin'ny tempanamendrika izany, fanetretena, amin'ny fitiavana, amin'ny fahafarana, ny console, andro latsaka ranomaso manodidina anao, mampionona ny maro, mitondra fitiavana sy mizara, ny fahatsarana ho an'ny hafa ihany koa. Izay andrasan'ny tompo tanterahana fa miandry anao izy. Noho izany ny taona 2020, raha tiantsika ny anao anatin'ny fahatanterahana miaraka amin'ny Jesosy, dia hozy izy ny tompo. Naontsika hitsangana ilay tenim-paminaniana amin'ity taona ity. Andriamanitra dia nilaza tamiko fa nisa sivy dia manambara famarana zavatra anankiray. Manomboka ho amin'ny isa sivy ny zavatra manaraka io dia misa folo zany mazava ho azy. Zany hoe ny 0 indray, zany hoe anomboka zava-baovao Andriamanitra. Misy zava-baovao tian'Andriamanitra tomboka amin'ity 2020. Ary ato anaty Baiboly dia sivy vokatry ny fanahy, vitain'Andriamanitra ny vokatry ny fanahy sivy. Ny fanomezam-pahasoavana koa avy amin'ny fanahy, avy amin'ny Jesosy, ndraisina amin'ny Jesosy ho zaray ny fanahy dia sivy isany. Zay loha tsara lesan'ny apôstôly tompo fahatelo andimy voalohany, fa tamin'ny ora fahasivy nora fitoko vavahana niakaran'ny apôstôly hivavaka. Midika zany fa tamin'ny 2019 dia taona niakaranao hivavaka, fa ny taona 2020 kosa dia fotoana malina vavakanao. Cornelius tsy nahalan'i Jesosy fa nitady an'Andriamanitra tamin'ny folo manontolo izy. Tia vavaka izy, manana fo feno atra izy. Zareo fa Andriamanitra naniraka anjely ary voalazy fa tamin'ny ora fahasivy nanirahan'Andriamanitra anjely ho an'ny Cornelius. Ny andimy fahatelopolo ihany koa voalazy amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo fa mivavaka nandritry ny 7 ora izy. Dia nisy anjely niseho taminy ary taorin'izay dia nanomboka ny aina fiainam-baovao izy. Zany hoe rehefa tapitra ny ora fahasivy mivavahana dia nanomboka fiainam-baovao niaraka tamin'i Jesosy Cornelius. Amin'ity taon'ity misy zava-baovao mbola tsy hitany maso indray nesosofina nanindra taompony izany izy fa oman'Andriamanitra ho an'izay tia azy rehetra. Miomana amin'ity taon'ity fa hamaly anao Andriamanitra. Nanomboka amin'ny fanena tamin'ny Mesia Cornelius dia voavonjy izy taorinan'izay. Zareo koa Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tapitra ny ora fahasivy mifangifirina dia nanomboka niditra tao amin'ny tontolo vaovao amin'izay Jesosy mandra-pahatonga azy teny amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Matthieu toko fito amby roapolo, 9:7 ka hatramin'ny 9:7 dia milaza an'izany ny Baiboly. Hitantsika araka izany fa ny isa sivy dia isa famaranana zavatra lasa, ary aorian'izay dia nanomboka zava-baovao Andriamanitra. Amin'ity androandroany ity nitenenako fa raha ny fonao no ndraisanao fanapahan-kevitra eto androany tena tonga anao ilaza fa any Jesosy any. Alleloia. Aorinan'ny androany adinoy ny lasa rehetra fa afaka hanokatra ho avavao miaraka aminao indray Andriamanitra. Tamin'ny andro ny Adama ka hatramin'ny andro ny Noa dia taranaka 7 mifandimby, Noa taranaka 10.
nanomboka zava-baovao tamin'ny alalanao Andriamanitra génération fahafolo izy nanomboan'Andriamanitra zava-baovao. Nofafan'Andriamanitra sy zavatra rehetra nisy teto amin'ity tany ity diovy ny tany sy mimponina rehetra teo aminy. Fa nanomboka teo amin'ny fiainam-piankonan'ny Noa ny fampahitana fitia avy amin'Andriamanitra. Amin'ity taona 20 ity dia izy dinga nara-pahitana fitia mbola tsy nahalalana ho an'Andriamanitra hatramin'izay fa nomboka hosokafany eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao tsara rehefa tapitra ny génération fahasivy dia teo amin'ny génération fahafolo Andriamanitra nanomboka. Zareo ndray efa nanomboka tamin'ny Noa ka hatramin'ny Abrahama dia génération anankisivy koa. Fa nanomboka tamin'ny Abrahama indray ny 10e génération nanovan'Andriamanitra ny tany tamin'ny fanekem-piankonana tamin'ny alalan'ny Abrahama. Isaky nanomboka zava-baovao zany Andriamanitra dia mamarana amin'ny isa 9 izy ary manomboka amin'ny isa 8. Efa minesaka tamin'ny Abrahama Andriamanitra 7 taona izy noresan'Andriamanitra tamin'ny 7 taonany izy nitonga Isaka. Dikan'izay misy zavatra ohatrany any am-boka nandritran'izay fotoana lasa izay sonisy ny sainao sy fotoana lasa dia voka fitahiny ianao 2020 teraka amin'izay le fitahiny Andriamanitra. Mareteka amin'Andriamanitra. Alleluia! Mahita n'Andriamanitra anao zava-baovao amin'ny fiainanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Averiko mahita n'Andriamanitra anao zava-baovao eo amin'ny fiainanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra vaovao tonga Andriamanitra manomboka izao ny fanotronana, fiovam-piainana, fanesonan'Andriamanitra anao hiala amin'ny naman-drasy rehetra. Manomboka tson'Andriamanitra fanantenana izay mikendry ny ainao, misokatra ny lalam-piavahana amin'ny toe-po-mendrika eo, famoronana, zavatra maro samihafa amin'ity taona ity. Anomboka men'Andriamanitra hevitra hitonanao amin'ny exploit sy dimension tsy takatry ny saina amin'izay amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Alleluia! Misy fanavana misokatra ho anao amin'ny lafiny rehetra, tsy ray le izy fa maromaro. Ohatry ny anonofo zany ianao hiainan'ity 2020 miaraka amin'ny Jesosy. Anitatra anao amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra. Tsy ny atao hoe fipoahana. Satria rehefa manotrona anao izy amin'ny alalan'ny fanondrahany anjely dia ahita ianao ny dikan'izay. Isokatra ianao amin'ny fahitana ara-panahy amin'izay. Tsy tanomboka ao anaty ady izany intsony ianao fa ireo zavatra lasa nandresanao hatramin'izay ho resenao amin'izay ity 2020 Andriamanitra. Sala mikiazy zany. Rehefa mivavaka ho azy Elisa dia nahita fahagagana sy fahombiazana izy zany hoe misokatra amin'ny masom-panahy. Ohatra ny Corneliu koa nahita anjely nandamina ny programan'ny olona. Petera natorotoro toy izy Andriamanitra ndana makany amin'ny Corneliu. Nampiona nanamboatra programa ampiona olona anankiroa sy mifankahalala. Ary ny anankiray tsy tokony ho an'io satria tsy tia dentsirisa. Fa izy Andriamanitra tsisy jiosina jentilisa fa ny zanany mandova paradisy. Amen. Lasa ianao makany fa misy irako anao. Nandeha izy tonga ato amin'ny toerana fa ny tamin'ny Corneliu tsy maintsy voavonjy Corneliu. Androany hariva amin'ity 2020 ambarako aminao fa izay zavatra rehetra mbola tsy nety hatramin'izay izay olona tokony fanenanao ho ampifanen'Andriamanitra aminao. Tsy zavatra tsy ho amboarin'Andriamanitra fa manomboka izao hiara-miasa azo zavatra rehetra. Naiza misy an'izay olona izay ho tairin'Andriamanitra izy. Naiza misy olo fitahinao. Naiza navaratra na tsimo nandeha natsinarana ho tonga ao fiainanao zahatra. Amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta. Hozy Jesosy tia ny tao tantely ho anao. Alleluia. Eo amin'ny fiainam-piankonanao ho mambe ny fiarahananao an-tokantrano. Eo amin'ny ministera isy fahamamiana mitobaka ao. Amin'izay zavatra rehetra ataonao tsy zavatra ratsy zany fa succès sur succès. Ny antony dia tsotra 20 sur 20 ho anao. Alleluia. Fitobana fahafelona amin'ny lafiny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Atsoky izany ho tanteraka amin'ny fiainanao amin'ity taona ity. Fa toa tsara fotsiny ianao manomboka izao. Fa toa amin'ny teny sy ny révélation avy amin'Andriamanitra. Tsy ho diso ny manifestation n'Andriamanitra zany ianao. Raha olo-monjaina koa ianao tsy hanary ianao zany ny rainao. Amen. Jesosy misy milaza fa natongavany hitondra fiainana mitobaka ao antsika. Ty taona ity fanehoana izay mihoatra ho anao. Araka ny tenin'ny Tompo izy no tanteraka an'izany. Minoe anao ny sokafa fotsiny an'Andriamanitra. Teneny izao ho ataon'Andriamanitra ho fiainako zany. Vorona amin'ny anaran'i Jesosy. Ho fanso ny trangany zany eo fiainako. Tsy ho diso anjarany amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta. Amen. Raha nisy lanitra ianao fatahin'Andriamanitra amin'izany dia hafa mampileo an'Andriamanitra. Alleluia.